Iara hitsangantsika hanao ny hira mangina hira fa 300 ny andiny voalohany. Mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagakana taony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra, sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra eo anatrehany no eo anatrehany, ery sy fahatsaran-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza any Jehova, eny manomeza voninahitra sy ery ho an'i Jehova. Manomeza any Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany, miankofa eo anatrehany Jehova amin'ny fiangona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova no mpanjaka, ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika, hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen. Eo am-pitsanganany any nalozantsika ny andiny fahaefatra mangina. Manasanao andro any mba hanondrika ny lohanao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray masina sandry izay an-danitro, ho amasinina ny anaranao, tonga neny fanjakanao, ho atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny sitraponao any an-danitra. Indreto izay mpanomponao vory lanina eto amin'ny tempolinao amin'ity androany ity, idera ny anaranao izahay, anandratra avy ny anaranao izahay ary angataka hira efa aminao izahay, mba mamelany elokay Andriamanitra, diovy ny tsy famendrihanay rehetra. Mpanoty izahay ka mangataka anao mba hampanakery ilay rany Jesosy Kristy izay nilasaka teo amin'ny azy fitsaliana ho eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia na izay tonga eto na izay manaraka any an-trano dia mangataka ny fanainao masina mba hirotsaka amin'ny tsirairay avy aminay. Dia mitahihana mandresy ity tontolon'ny sabata ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary hipetraka isika.
manolotra ny teny fiarabana ho antsika tsirairay avy tratryizao sabata izao. Arabaina manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tsy adiny koa antsika rehetra izay manaraka ny tokantrano any. Faly izay miray fosaina amintsika rehetrarehetra ary mino izay fa ho sabata fitsaharana feno famasinana hanovozantsika hery indray ity sabata ity ary tsy sara ketitsika raha tsy mahatsapa ny fahasoavan'i Jesosy. Andao ampiaritsika ilay fiarabana nampiasaina ao amin'ny apokalipsy toko 1:4 manao hoe ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana. Ataontsika fampitodika amin'ny olona eo akaikitsika na ao aloha na ao aoriana dia miteny hoe ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Tanteraka amintsika ine izany. Amen. Anoizantsika ny fidaranan'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fa 7:7 tonga eto an-tranonao. Ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo. Mba hitsangana iarairetina izany hery izany. Toizantsika mpitsanganana ihany ry fanahy mpanazava 7:70 ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. Ry fanahy mpanazava
tenena araka ny fombanao aminay zay manantena mandre ny feonao fomarary sy manay matsaboy sy andrao ny teino fatsisay aneony olatrao rainay panomeny soa mba enoy ny atakay granitalanao tsy toa iarovanao anay ny tanora mbataio ny vaventy afanao mba ho hitanay anio fa ty ny tenanao iara hipetraka sika ny fanomezana ny ampafolony sy ny fanatitra dia anisan'ny fanompom-pivavahana entina ao anatrehan'Andriamanitra. Anisan'ny fomba entina ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra koa ireo manasa antsika ary mampirisika antsika hatrany anoana izany asa izany ary anome ampatokiana izany ampafolony sy fanatitra izany. Araka ny teny hoe fa ny manome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Mandritra ny anatanterantsika izany dia hiaino feon-java-maneno isika. Antsika rehetra mba hitsangana ho fanatanterahana ny vavaka ary manasa antsika ihany koa amin'izay position mampity antsika na mipetraka na mitsangana na mandohalika izany. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra ny an-danitra, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be famindrapo. Ray malalo, tsapanay tokoa ny fitantananao ny fiainanay, tsapanay ny fanatrehanao ny fiainanay, tsapanay fa eo foana ianao eo amin'ny fotoana rehetra iainanay eto amin'ny tany ity. Ray malalo, misaotra izahay, misaotra amin'izany fitiavana lehibe izany. Ankehitriny ireo amin'ity sabata ity dia entinay eo aminao ny heloka vitanay mba ho diovinao noho ny amin'ny ilay zanakao izay maty, isolo toerananay.
nandatsaka ny rany mba ho diovina ny fonay. Ray malalo, diovy izahay ho mendrika ny anona ny anaranao. Amin'ity sabata ity ihany koa dia tsy adionay ny mitondram-bavaka eo atratranao, eo atongotrao ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao no anasitrana, ny herinao mahagaga, ny tananao mahagaga no anasitrana an'izy ireny raha eo. Ray malalo, amin'ity sabata ity ihany koa dia tsy adionay ny mitondram-bavaka nay rehetrarehetra. Ny tsirairay avy aminay, misy aminay ny mety mitondra enta mavesatra kanefa ianao dia efa nampanantena, fa rehefa entinay eo aminao izany dia omenao fitsaharana izahay. Ray malalo, amin'izao vanandro izay feno aretina, milomano anatin'ny aretina, ny angatahanay dia ny hitehirizanao anay ao amin'ny finoananao, ny hitehirizanao anay ao amin'ny fitokinanao, ny hitehirizanao aminay ao amin'ny fahatokinanao raha eo. Ka ninninona fandrika izay alefan'ny satana dia tsy ala aminao izahay raha eo. Ray malalo, entinay ambavaka aminao ihany koa ity firenena ity mba omenao saina endry, fo endry ireo mpitondra. Ny firenena izay nilaozanay any Madagasikara ihany koa dia ianao no hitsinjo an'izany firenena izany, ny vahoaka ao anatiny mpitondra, mba omenao saina endry ihany koa izy ireny raha eo. Ny angatahako farany dia ny fotoana izay ho tanterahanay eto mba ho voninahitra ianao irery ihany. Dia izany vavaka izany raha eo no asandratray amin'ny an'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Je m'adresse spécialement aux enfants. Pour ce prochain chant, je suis née pour te louer. On va chanter fort pour louer Dieu. Vous restez sur place, mais j'aimerais bien entendre votre voix. Et on va chanter fort. Je suis née pour te louer.
encore pour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Samuel. Vous avez encore l'occasion d'entendre la prédication, mais c'est comme une introduction. Alors, soyez attentifs. Alors, Anne avait prié très longtemps pour avoir un fils. Elle avait dit à Dieu que si Dieu lui donnait un fils, elle le lui offrirait. Et Dieu lui a répondu et Samuel est né. Anne l'a emmené chez le prêtre Élie quand il faut le sevrer. Samuel est devenu son serviteur. Samuel grandit et gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Une nuit, Samuel a cru donc que Élie l'a appelé. Mais ce n'est pas Élie qui l'appelait. Samuel, Samuel. Samuel se leva et alla voir Élie. Et Élie lui dit, « Je ne t'ai pas appelé, va donc te recoucher. » Samuel alla se recoucher. Il entendit encore la voix, « Samuel, Samuel. » Samuel se leva et alla voir Élie. Élie lui dit, « Je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. » Samuel alla se recoucher et il entendit encore la voix, « Samuel, Samuel. » Samuel se leva et alla voir Élie. Et Élie lui dit, « La prochaine fois, quand tu entendras la voix, dis, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher et entendit encore la voix, « Samuel, Samuel. » Samuel se leva et dit, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Dieu lui a confié que les fils d'Élie étaient méchants et qu'il allait être puni. Par la suite, Samuel est devenu juge parmi les Israélites. Et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Amen. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Dieu, quand il parle, il fait. Quand il a dit à Samuel que Élie et ses fils, ils allaient être morts, eh bien, ils sont morts de la même manière. Sache que Dieu parle encore aujourd'hui par son Saint-Esprit. Et s'il te parle, dis, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Amen. J'invite Elio à lire le verset. Alors, ny vakitentsika androany dia hita amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo ny andininy fahasivy. Ary eo Élie tamin'ny Samuel andeha mandry iany aratainy miantso anao izy dia valy eo mitenena Jehova fa miany ny mpanomponao dia lasa Samuel nandry tamin'ny fandriany. Amen. Zao dia manasa ny olona daksa mitondra ny teny fampaherezana ho antsika androany. Faly miarahaba atsika rehetra izay vory miaraka eto indray miandry fampaherezana avy amin'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Faly ihany koa miaraba anao izay
raha zao ianao vao manaraka anay a ao amin'ny fahitalavitra dia tonga soa miaraka aminay a amin'izao fotoana izao. Inganie ilay Andriamanitra izay manome atsika ny tsara indrindra no izarany izany amintsika isan'andro ary anome atsika an'izay tsara indrindra izay mba hoentintsika indray a mandritry ny herinandro a izay vaovao iainantsika indray. Alohan'ny ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Raha eo mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao. Amen. Isika rehetra izao dia natsoin'Andriamanitra mba ho mpanompony. Natsoin'Andriamanitra isika mba hanambara sy hilaza ny amin'ny mazava-dehibe ny fisian'Andriamanitra. Ary tao anatin'izay mpanompony izay a dia anisan' izany koa voantso ihany koa i Samuel kely dia Samuel zaza. Isaorako i Ioby izay nitarika antsika sahady tao anatin'izay tantara ny Samuel zaza izay. Mbola kely i Samuel zaza dia efa natsoin'Andriamanitra sahady ho mpanompo azy. Ary anisan'ny zavatra tena mahafaly izany hoe zanakitsika kely io a vao kely izy dia efa antsoin'Andriamanitra sahady ho mpanompo an'Andriamanitra. Izany hoe anambara ny voninahitr'Andriamanitra, anambara ny fisian'Andriamanitra sy mazava-dehibe ny fiarahana amin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Ary faly ny iray aman-dreny rehefa maheno hoe i zanako kely io nge efa mahay mivavaka e. Faly ny iray aman-dreny rehefa mahita an'izay zavatra izay. Teto ny tantara dia misarika antsika ny amin'ny hoe tsy manavakavaka Andriamanitra, ny amin'ny fitediavana izay ho mpanompo azy. Fa na dia ankizy ary dia ahoana? Natsoin'Andriamanitra mba hanompo azy. Nandeha ary ny tantara, ny antso naheno feo voalohany izy tao amin'ny tempolo tao an-trano dia tonga dia avy hatrany dia hozy izy Samuel hoe inty aho. Eto dia tsisy resaka mihitsy hoe mbola oka aloha fa za mbola manasa vilia na hoe oka aloha ampidiriko aloha ny akanjoko na ahoana, fa tonga dia avy hatrany jereo tsara zaza kely ahoana hozy izy inty aho. Dia tonga tany amin'ny Eli izy. Dia ahoana hozy izy Eli? Tsy miantso anao zany tsy miantso anao fa andana miverina matory. Antso faharoa, antson'Andriamanitra. Dia mbola ohatr'izay ihany. Inty aho hozy izy. Nakany amin'ny Eli izy. Dia ahoana hozy izy Eli? Tsy miantso anao zany fa andana miverina matory. Antso fahatelo. Teo vao fantatry Eli fa miantso an'i Samuel Andriamanitra. Efa natsoin'Andriamanitra ve ianao? Oviana ianao no natsoin'Andriamanitra? Natsoin'Andriamanitra i Samuel. Dia teo amin'ny fahatelo vao fantany hoe Andriamanitra. Dia ahoana hozy izy Eli taminy? Raha mbola miantso anao izy dia teneny hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny mahakizy azy dia inona ny zavatra nataony? Nankatoa izy. Tena nankatoa. Amin'izao fotoana izao raha ohatra ka misy torohevitra tonga ohatr'izany, tonga dia mankatoa ve ny olona? Sa mbola manadiady? Sa mbola manao recherche? Amin'izao fotoana izao raha ohatra ianao ka misy zavatra tediavinao avy hatrany dia aiza ny tananao? Any amin'ny telefona, Google, inona izany, ahoana ny ato? Teto izy avy hatrany dia nankatoa. Ary rehefa niantso Andriamanitra, Samuel, dia ahoana ny nambarany? Mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao.
oviana ianao no niresaka tamin'Andriamanitra farany tamin'ny maraina ve omaly ariva sa tamin'ny alina oviana ianao no niresaka tamin'Andriamanitra farany ary amin'ny fomba hoana no iresahan'Andriamanitra amintsika. Fanontaniana fahatelo, tena miaino ary tsy manavakavaka ve Andriamanitra? Ary ho jerentsika farany dia hoe ahoana no ahafahana, ahoana no ahalalana fa manana fifandraisana ety amin'Andriamanitra isika. Tamin'iny herinandro iny dia tao amin'ny serasera Masetel tao mivavaka izay anentanana antsika foana isan'andro ny hiditra ao anatin'izany fiaraha mivavaka izany fa tena misy hery izay azo ao anatin'ireny ary misy fanontaniana izay manitikitika antsika izay mpiaraka mivavaka hoe ahoana fa tena ao ve zao Andriamanitra zao hoe tena miaino tena mamaly vavaka ve izy? Ary zany no anisan'ny resaka izay tena henoko tamin'iny herinandro iny. Ary androany dia hoy Andriamanitra hoe andao ezahana ampahafantarina, andao ezahana resahana fa tena mamaly ny vavaka izay asandratra ao Andriamanitra. Fanontaniana voalohany ary hoe oviana ianao no resaka tamin'Andriamanitra farany ary amin'ny fomba hoana no iresahan'Andriamanitra amintsika. Mety ho be da be ny fomba izay iresahan'Andriamanitra amintsika ary misy vitsivitsy ireto izay ho resahako amintsika fa mety isika ihany ary dia afaka mamaly hoe izao koa anisan'ny fomba niresahan'Andriamanitra tamiko, izao koa anisan'ny fomba niresahan'Andriamanitra tamiko. Akoatra ny hoe mivavaka, akoatra ny hoe fanomezana voninahitra, akoatra ny hoe fangatahana famelana sy ny fanomezana ampafolony, reny rehetrarehetra reny dia mbola misy maro be ihany koa ny fomba firesahan'Andriamanitra amintsika izay azo lazaina hoe tena manan-danja ary tena zava-dehibe. Koa eto am-panombohana dia afatory ary ny fehikibotsika aoka isika hifantoka tsara ary hiaraka andinika sy hiaraka makafaka an'izany hijery hoe tena marina tokoa ve zay fa amin'izay zavatra izay amin'izay lafin-javatra izay no miresaka amiko Andriamanitra. Voalohany dia izao, miresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ireny teny izay ao amin'ny Baiboly ireny dia miresaka amintsika Andriamanitra. Ny Baiboly dia misy fampaherezana, misy fitiavana, misy fahendrena, misy fahasoavana, misy fiarovana, misy fanantenana, misy toky, misy tanjatsaina, misy tsodrano, misy fitoniana, misy fampianarana, misy zavatra be da be izay hita ao amin'ny Baiboly. Ary isan'andro rehefa tonga ny fampaherezana izay tonga eny amintsika ka mijery ny Baiboly isika dia hitantsika fa misy torohevitra izay omen'Andriamanitra antsika, misy torolalana izay omen'Andriamanitra antsika ary misy fiarovana izay omen'Andriamanitra antsika. Zava-dehibe zany ny famakiana ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia miresaka amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa mamaky an'izany isika dia fantaro fa misy fanahy masina izay mibitsika ao amintsika fa te hiresaka amintsika Andriamanitra. Tsara be zany. Alay fisarain-tsaina hoe ianao dia manana rendez-vous hiresaka amin'ny filohan'ny repoblikan'ny Frantsay ohatra. Tena mila zavatra tena hoe zava-dehibe mihitsy izany ny fandraisantsika azy. Ka Andriamanitra dia te hiresaka amintsika izy ary rehefa hiresaka amintsika izy dia raiso ny Baiboly. Ary rehefa tonga ao amin'ny président Frantsay tsika dia manajanajy azy mihitsy satria mendrika hoderaina izany, indrindra fa Andriamanitra izay mendrika hoderaina, mendrika ankalazaina. Mahafinaritra fa miresaka amintsika Andriamanitra. Ao ihany koa ao anatin'izay hoe
te hiresaka amintsika Andriamanitra, miresaka amintsika Andriamanitra dia zao, Andriamanitra dia maniry ny ananantsika fiadanam-po, ary rehefa manana an'izay fiadanam-po izay tsika dia dikan'izay zany hoe miresaka amintsika Andriamanitra. Ahoana zany? Rehefa manana an'izay fiadanam-po izay tsika, dikan'izay dia hoe miresaka amintsika Andriamanitra, na koa hoe en paix isika na en sécurité. Zany hoe ahoana ozy Andriamanitra ao amin'ny Galatiana, fiadanana no omeko anareo izy fa tsy loza. Zany hoe ny ananantsika fiadanam-po no tediavin'Andriamanitra. Marina tokoa fa amin'izao fiainana izao dia mikorotana isika. Tsy hitantsika izay atao, tsy manana fiadanam-po indraindray satria tsy fantatra hoe aiza no ametrahana n'izany fiadanam-po izany, aiza no ametrahana an'izany. Ryhavana eo amin'Andriamanitra, izy no manome ny fiadanam-po. Ary rehefa manana an'izay fiadanam-po izay tsika dia milamina tanteraka raha ohatra ka ohatra hoe andeha hisine contrat ohatra, dia tsy mikorotan-tsaina intsony isika fa tonga dia efa milamintsika hoe Andriamanitra miaraka amiko, milamina ny saiko soniaviko ty contrat ty. Raha ohatra ka tsy manana fiadanam-po ianao eo am-soniavana an'izay contrat zay, dia tsy izy zay, tsy Andriamanitra zay no ao akaikinao. Raha ohatra ihany koa ka manana projet vaovao ianao, ohatra hoe fianarana, ka eo am-panatanterahana an'izy ianao fa mivavaka, eo hoe andehanao an'izay fianarana izay ianao, no ohatra ny tsy misy an'izay fiadanam-po zay any aminao any, hoe tena convaincu ianao fa tena ty zavatra ty fianarana ty ny ataonao. Raha tsy izay ny zavatra misy dia mila miverina indray ianao maka an'izay fiadanam-po zay amin'Andriamanitra. Mila an'izay sécurité, mila an'izay paix zay tsika amin'Andriamanitra. Ary be da be ny zavatra mety misy, ohatra hoe andeha vidy trano ianao, dia tsy hitanao hoe iza ary no fidiana, iza ndre tsy manana fiadanam-po ianao, itsy le izy. Miverena maka an'izay fiadanam-po izay amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia miresaka amintsika amin'ny alalan'izay fiadanam-po izay. Ao ihany koa ny natiora, ny zavaboary izay efa tsisy vina ampahafantarina antsika izany. Ianao ve mahavita manao ravina? Ianao ve mahavita manao bitro kely? Ny fahaizan'Andriamanitra manao ireny zavaboary ireny dia misy zavatra lalina ao anatiny ary misy fampianarana izay tian'Andriamanitra resahana mivantana amintsika olombelona. Jereo fa reny ravina ireny azo atao fanafody, ary miresaka Andriamanitra hoe zao atao, zao atao, zao atao, mikasika ao anatin'izay hoe zavaboary izay. Ao ny ranomasina, ao ny zavamananaina, ka eto dia tsara ny hoe mangala fotoana iresahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandiniana ireny zavaboary ireny. Hoe fa dia nahoana tokoa ary ty tantely ty no lasa ohatr'izao, fa dia nahoana na tonga an'izao Andriamanitra no ao anatin'izany. Ary rehefa eo am-pandiniana an'izany isika dia miresaka amintsika Andriamanitra, ary manazava antsika Andriamanitra hoe izao angeny tiako ambary hoe izao ny fahalebiazan'Andriamanitra, izao no zavatra izay tena hoe Andriamanitra an'Andriamanitra. Ao ihany koa nisy tantara anankiray izay Gideona tadiditsika. Inona zavatra nataon'i Gideona? Rehefa nofidian'Andriamanitra izy hiaraka aminy, dia ozy izy hoe raha tena hifidy anary ianao Andriamanitra, dia mba omeo famantarana ary ahy. Anisan'ny anankiray ihany koa ty izay ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra dia ny mangataka famantarana amin'Andriamanitra, tahaka ny nataon'i Gideona. Dia inona ary ilay famantarana izay nangatahany Gideona tamin'Andriamanitra? Ahoana ozy izy? Apetrako eo amin'ny famolona ozy izy ity volon'ondry ity, dia zao ny lendemain an'iny, ny apitsony iny
raha ohatra ka ity volonondry ty rery ny mando ny ainando fa ny tany eo akaikiny a maina be de ny dikan'izay a dia tena fidinao tokoa azany Andriamanitra. Tonga ary ny ampitson'iny jerena ilay volonondry mando otsaky ny ando vao maraina fa ny teo akaikiny kosa dia lasa tany maina izay tena maina dia maina. Nampisehoan'Andriamanitra tamin'ny Gideona fa azontsika atao tsara ny mangataka famantarana amin'Andriamanitra rehefa miresaka aminy. Inona ny zavatra tianao izay angatahana amin'Andriamanitra, resahana amin'Andriamanitra? Mangataha famantarana. Fa izao kosa nefa rehefa mangataka famantarana amintsika de tsy mametraka condition hoe raha valinao io tonga de zao ny ataoko fa izao ny zavatra ataonao zany de mangataka famantarana ary mino an'Andriamanitra. Ny condition kosa izay tsy de tena mety loatra. Iza nanao an'izay? Jakoba teo a Betela nanao condition be da be Jakoba hoe raha ohatra ka zao ny ataonao de tena zao ny ataoko. Ary matetika tsika tratran'izany afao baccalauréat Andriamanitra fa raha vao afaka eo de tonga de zao ny ataoko anaraka anao aho. Azontsika atao tsara ny miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay hoe mangataka famantarana izay. Mangataka famantarana amin'Andriamanitra isika hoe tena tokony andeha hianatra ny andafy ave de omen'Andriamanitra anao zany raha mahasoa anao. Eny tokoa ao anatin'izany ihany koa ny fahitana na ny vision izany izay betsaka no miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany ary voaresaky ny Baiboly zany eo amin'ny Joela 3:7 andininy voalohany hoe any aparany any de misy ireo ahita fahitana ary isy ihany koa ireo izay hanonofy kanefa ireny zany de ao anatin'izay hoe miresaka amin'Andriamanitra. Ny fahitana de tsy matory ianao, tsy matory fa eveye fotsiny ianao zany de ao anatin'izay no ahitanao hoe rehefa tena miditra lalina ao anatin'izay fahitana zay de hitanao hoe zao miseho am'izay de zay ny fomba iresahan'Andriamanitra aminao. Fa ny nofy kosa indray de iny araka manofy azy zay de matory mihitsy ianao zany no mandray an'izay nofy zay. De indraindray iny nofy iny adino. Iza efa nanadino an'izay? Farao zao nanadino. Tsika ihany koa efa nanadino an'izay nofy zay. Kanefa rehefa mivaly ilay nofy any aoriana de ozy isika hoe tena izay le resaka Andriamanitra tamiko efa ela. Ary ohatrany efa azontsika sara entsaina le izy fa amin'ny fotoana izay mamety azy mihitsy no ampatsihivin'Andriamanitra amintsika hoe tadidinao zao le fa nofy tamin'iny fotoana iny, zao le nofy, zao. De nofitsika zao de ny iaona indray rehefa tonga Jesosy any am-paradisa de fa izao tsika de fa manaova mieza manonofy an'izany ohatrany ahoanany any amin'ny paradisa, ohatrany ahoanany any amin'izany fa izany no hoe nofy miresaka amin'Andriamanitra. Misy ihany koa ny azo lazaina hoe anatiny hoe zay le hoe miresaka amin'Andriamanitra be da be hoaly izy fa aoko sika fantoka tsara. Misy ihany koa ny miracle izay ataon'Andriamanitra. Iza nefa nahazo an'izay miracle zay tamin'Andriamanitra hoe tena hitantsika mivantana tamin'Andriamanitra zay. Tena hoe niresaka tamintsika tamin'ny alalan'ny miracle Andriamanitra. Ray mandeha rehefa tao amin'ny fianarana tato amin'ny campus de ny zavatra nataoko tamin'izay de tsy voarayako ilay karamako. De nefa tokony andovola ao amin'ny campus tamin'izay teo amin'ny espace-na 2 mois teo. De rehefa tokony andovola tao amin'ny campus de ozy Andriamanitra aneo fahagagana re
tsy manam-bola tiana ny eriary ary inona no azoko atao any ho fahagagana dia ny ampitson'iny nampiantso any comptable dia efa ohatran'iny ahoana re zany ny ataoko kanefa ny ao ambadika izay dia hoe mino an'Andriamanitra fa no fahagagana ho azy tonga teo akaikin'le comptable dia ozy izy hoe vaovao mafaly dia fa ahoana ho nisy olona izay tsy nitonona anarana nanome 1000 € anao ato amin'ny comptenao dia ozy hoe mba azoko fantarina ve na dia isaorako fotsiny ary izy tsy azonao fantarina izy miracle raha ny aneta Madagasikara miteny an'izany dia ozy hoe miracle mon ami miracle izay no ahafahan'Andriamanitra ihany koa miresaka amintsika amin'ny alalan'ny miracle mety be tabe ny miracle izay efa nandalova antsika fa miresaka amintsika Andriamanitra miresaka amintsika koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny tononkira izay irahantsika isan'andro indraindray dia miteny mihitsy ny tononkira hoe tena za mihitsy ny resahany ity kanefa Andriamanitra no miresaka aminao mivantana Andriamanitra no miresaka aminao mivantana miresaka aminao mivantana ihany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ireny filma izay jerenao ireny na dia tsy filma kristiana ary fa misy fampianarana izay tian'Andriamanitra hirotsaka any aminao dia nilentika tao aminao le izy hoe tena nafinaritra ahy ny film iny miresaka aminao ihany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny réseaux sociaux izay tonga isa maraina ny fiambenana maraina any amin'ny Facebook izay miteny aminao hoe tianao Andriamanitra miresaka amintsika koa Andriamanitra ry havana ary tsy haiko nareo fa misy fomba firesaka Andriamanitra anankiray ity izay ohatran'izao manome anao force izy izay ahafahanao miady ao anatin'ny zavatra izay tsy tokony ho vitanao manome force ao anao izy ao anatin'ny zavatra izay tokony tsy vitanao ohatra any amin'ny asa ianao rery no midesarge camion 40 mètres cube ohatra vitanao rery le izy misy hery manokana izay men'Andriamanitra anao avitainao an'izay ao anatin'ny fahoriana lalina ianao tena ho hita hoe tsy tokony anana an'izany hery izay atrehana an'izany no men'Andriamanitra force izay tsy takatry ny sainao ary izay force izay dia zay le hoe resaka manokana avy amin'Andriamanitra homeny anao efa tsapantsika ve zany efa niainantsika ve zany fa misy force izay mahagaga izay men'Andriamanitra anao tanjatsaina izay tsy fantatra hoe avaiza ka Andriamanitra miresaka aminao amin'iny fotoana iny eo ihany koa ny force izay eo amin'ny fitenenana indraindray ohatra hoe hiresaka amin'olona ambony ianao na ohatra hoe anao fanadinana izay tena sarotsarotra présenter mémoire na ohatra hoe any amina resaka embauche recrutement dia miambakavaky ianao hiteny na ohatra hoe hitory teny ihany koa miambakavaky ianao hiteny men'Andriamanitra force ianao izay tsy takatry ny sainao ary amin'izay zavatra izay no hitenenana ianao ry hafana be tabe kay izany ny resaka izay ataon'Andriamanitra antsika indraindray tsika miteny hoe tena tsy miaino Andriamanitra fa kay be dabe ny fomba hiresahan'Andriamanitra amintsika inona ihany koa ao anatin'izany ihany koa ny miresaka aminao ihany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana izay eny aminao indraindray tsika ohatran'ny kelikely finoana dia nefa omen'Andriamanitra finoana mety betsabetsaka isika hoe ity ary ilay finoana ity ilay finoana dia io finoana io arakaraka ny ampiasaintsika azy no mampamety an'ilay finoana fa rehefa tsy ampiasaintsika ilay izy
dia manino maty le finoana ka ny firesan'andriamanitra amintsika ihany koa dia ny fampiasantsika ny finoana izay ao anatintsika. Ohatra andeha hianatra ny andafy aho dia eo am-panomanana an'izay a dia izao lasa ianao sa tsy lasa, andeha ianao sa tsy andeha. Le finoana zany a eo ny jerena hoe aiza ny finoanao, fa tokony hoe pozitifa foana, tokony hoe miaraka amin'Andriamanitra mandoalika, tokony misy fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra. Izay zany a ilay hoe finoana tsy voahozongozona. Eo ihany koa ny faminaniana izay iny moa hoe rahantsika rehetra mahalala, ny firesan'Andriamanitra mivantana amintsika amin'izay faminaniana izay. Ozy izy hoe any am-parany ihany ny alalana fa ho avy aho izy dia isy inona, isy ny horohorontany, isy ny inona ihany koa, isy ny tondra-drano, ary isy ny arety mandringana tahaka ny coronavirus, isy ny izany rehetrarehetra izany ny hamantarana fa ho avy ny farany ary ho avy aho izy Jesosy. Ny faminaniana ihany koa ry havana dia anisan'ny fitenenana izay ataon'Andriamanitra antsika, ary tamin'ny alala mpaminany no nyresahany antsika an'izany. Be da be tsy tambo isaina ny firesahan'Andriamanitra antsika an'izany resaka hoe miresaka amintsika Andriamanitra. Ray mandeha dia ohatran'ny varimbariana kely ohatran'ny hoe ahoana reny atao hoe andao ranga tsy hivavaka androany ihany. Dia tampotampoka eo dia miteny ny zaza ohatrany hoe neny nga tsy hivavaka isika. Andriamanitra ihany koa dia miresaka amin'ny ankizy iresahana amintsika. Be da be ny fomba iresahan'Andriamanitra amintsika ry havana. Ao anatin'izany ihany koa ny fahanginan'Andriamanitra. Indraindray tsika dia ozy izy tsika hoe tena mbola miandry an'Andriamanitra ihany hatramin'izao efa elany nanaovako an'iny vavaka iny fa hatramin'izao mbola tsisy valiny. Nangin'Andriamanitra. Rehefa tojo an'izay fahanginan'Andriamanitra izay tsika dia aza mbola manapa-kevitra aloha na androsona hemitra. Satria amin'izay fotoana izay dia mbola mangina aloha Andriamanitra. Ay ve Andriamanitra koa misy fotoana mangina? Ie, misy fotoana Andriamanitra mangina. Ary eo amin'ny Baiboly dia efa nisy an'izany koa. Fantatritsika ve hoe nangina tsasakora ny tao an-danitra? Ay ve Andriamanitra mangina? Inona ihany koa zavatra misy? Andriamanitra ihany koa dia miresaka amin'ny alalan'ireny tsy kristianina ireny, amin'ny alalan'ireny tsy mino an'Andriamanitra ireny. Miresaka amintsika izy amin'ny alalan'ireny izay tsy mino an'Andriamanitra ireny. Miresaka amintsika ihany koa amin'ny alalan'ireny jentilisa sy zavatra hafa. Dia ahoana ny fomba ifampiresahany amintsika amin'izay? Raha ohatra tsika ka mijoro vavolombelona manaraka an'Andriamanitra tsara ao anatiny ara-dalàna, dia iny olona iny no miteny antsika hoe tena mahafinaritra le antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Fa raha ohatra tsika ka tsy izay dia iny olona iny ihany no miteny amintsika hoe zany ve ny zanak'Andriamanitra. Azontsika le izy. Miresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ireny olona izay veritsika hoe tsy mino an'Andriamanitra ireny. Ary lesona goavana dia goavana izany. Lesona mafonja dia mafonja izany. Ry havana, mbola be da be na mbola pahaly ny andro ary tsika dia mety hahita daholo, na mbola hiteny eto ary hoe izavy no manana hoe tena mamaly ny vavakantsika Andriamanitra, miresaka amintsika Andriamanitra, dia mino aho fa manana tsirairay avy isika.
na io akanjo anaovantsika io ara dia Andriamanitra no resaka amintsika ety anaovana. Fa raha vao le zavatra akanjo hafahafa ny ataontsika dia iza no miteny amin'izay? Efa tsy Andriamanitra indray izay. Andriamanitra dia miresaka amintsika. Miresaka amintsika Andriamanitra. Ny fanontaniana faharoa dia hoe tena miaino ary tsy manavakavaka ary ve Andriamanitra? Dia raha nijerentsika ny tantarany Samoela teo dia tena mbola ankizy kely izy. Tsy haiko hoe nitovy any Elio ve izy? Tsy fantatro. Fa tsy nanavakavaka Andriamanitra hoe peu importe ny ahakeliny na ny ahalehibeany fa ny fidian'Andriamanitra ho mpanompony izy. Ao amin'ny tantara faharoa 7:15. Tantara faharoa 7:15 dia misy an'izao teny izao hoe ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay amin'ity fitoerana ity. Hihiratra ny masony ozy izy ary ny sofiny maninona hiaino izay mivavaka. Ary eo amin'ny ten'Andriamanitra koa dia misy hoe ninninona izay angatahnao ka ataonao amin'ny anarana dia ho valiko izany rehetra izany. Eto indray dia izao. Rehefa le ny amo izany iny ihany no angalako référence aloha androany satria hitako hoe zava-dehibe le izy. Talohany nandehanana anakaty dia mila garon amin'ilay fanaovana an'ilay taratasy tao amin'ny ambasady. Dia eo izany ianao hoe iza ny atao garon? Iza ny atao garon? Eto ny garon antsika dia Jesosy. Izay afaka migarantirantsika 100% ny amin'ny fifandraisantsika ety dia ety amin'Andriamanitra. Izy no misolo vaika ny ankalana ny amin'ny hoe ahoana no ahatongavanao any amin'Andriamanitra. Ary anisan'ny zavatra tena nandresy lahatra mihitsy ny hoe fananana garon tena azo antoka. Tena mijery mihitsy ianao iza ny tena garon azo antoka. Indraindray raha vao kelikely le ny azo lazaina hoe ohatrany hoe tsy matanjaka izany le garon dia tsy lasa ianao. Fa rehefa manana garon tena matanjaka isika dia Jesosy izany dia tsy maintsy lasa any an-danitra isika. Ny zavatra azo resahana ihany koa dia izao hoe isan'andro dia miandry ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Miandry izy. Iza miandry an'izay fifandraisana ety dia ety iarahantsika amin'izay Andriamanitra. Ary manahoana oviana ianao ny resaka tamin'ny farany. Izay ilay fanontaniako voalohany. Oviana ianao ny resaka tamin'Andriamanitra farany. Oviana ianao no nanana an'izay fifandraisana ety dia ety tamin'Andriamanitra izay. Ary iza ny garon anao? Iza no garon anao? Ahoana no ahalalana fa manana fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra isika. Ny ahalalana na ny ahafantarana fa manana fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra isika, ny voalohany dia satria tsika manao ny sitrapony. Mijoro vavolombelona ny amin'Andriamanitra isika, ny amin'ny Jesosy. Eo ihany koa ny hoe rehefa ny ahalalana fa manana fifandraisana ety dia ety amintsika dia olona efa nateraka indray. Izany hoe olona efa vita voady tamin'Andriamanitra, vita fanekena tamin'Andriamanitra, efa nanadiny lasa rehetra, efa nandevina ny fahotany ary nateraka indray teo amin'Andriamanitra.
ary tombontsoa lehibe zany hoe iny ange manana passeport e fa raha tsy manana passeport ianao a vo eo adako ianao de tavela fa rehefa manana an'izay hoe nateraka indray zay tsika manana passeport ny lanitra na hoe vita batisa dia misokatra ho atsika ny varavaran'ny lanitra misokatra ho atsika ny varavaran'ny lanitra zay le hoe fifandraisana ety de ety amin'Andriamanitra inona ihany koa mifananatsika finoana de ananatsika n'izay fifandraisana ety de ety a amin'Andriamanitra izay ary ny zavatra tena anisany ihany koa zava-dehibe de ny fahaizantsika mifandray amin'Andriamanitra sy ny fahaizantsika mifandray a amin'ny mpiarabelona amintsika tena zava-dehibe ihany koa zay fa na mahay mifandray takininona amin'Andriamanitra ary isika kanefa rehefa eo amin'ny mpiarabelontsika zéro de tsisy zay tsisy zay androany ry havana malala de tiako a ny ilaza amintsika hoe raha hiresaka amin'Andriamanitra ihany raha ho any an-danitra ihany raha izay no nofinofitsika raha izay ny efa nanaovantsika voady andeha atao 100% ny fifandraisana amin'Andriamanitra andeha tsika hiezaka mba ho 100% ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy haiko mety hita angamba Andriamanitra vao miditra tsy amin'ny varavarana etsika de efa misy pourcentage ohatra hoe iny 30% miditra eo iny 25 iny 15 iny 75 zao a andeha ezakitsika mba hameno an'izay 100% izay de miferahantsika amin'Andriamanitra mifatoka itsika an'Andriamanitra ny fangalantsika ny garant de Jesosy izany ary ihany koa ny firesahantsika ary ny tsy fiambaambantsika intsony ny amin'ny hoe miresaka amintsika sy mamaly ny vavakintsika Andriamanitra manomboka androany de tsisy emasetel tsony miteny hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra na miambaamba na misalasala na matahotra fa Andriamanitra de miresaka amintsika ary mbola be da be ny lisitra izay iresahana Andriamanitra amintsika manomboka androany de aoka ho ao am-potsika ho ao an-tsaitsika hoentitsika naiza misy atsika fa nenjika izay 100% izay isika firy isan-jato ianao amin'izao fotoana izao 100% ny tanjona 100% no tanjona 100% izay andrombahantsika ny fiainana mandrakizay 100% izay ahafahantsika ihany koa mandray le hoe rehefa miteny Andriamanitra de hoe mitenena Jehova o fa miaino ny mpanomponao ary amin'izay fotoana izay de tsisy fandavana tsisy eritreritra hafa tsisy zavatra ohatrany hoe mbola hoe varim-bariana na ary fa tonga de 100% sika miaraka amin'Andriamanitra 100% aza misalasala miaraka amin'Andriamanitra aza misalasala mandray an'izay fiarahana amin'Andriamanitra izay satria ny fiarahana amin'Andriamanitra de mitarika atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay adino hatreo ny aiay adino hatreo ny ranomaso adino hatreo ny tomany adino hatreo ny fahoriana adino hatreo avokoa ireo izay zavatra rehetra nitambesatra tamintsika tetỳ amin'ity tany izay feno fangiry firiana ity rehefa manana an' Jesosy ho toky isika sy manana an'Andriamanitra ho mpamonjy atsika ny vavaka izay asandratra amintsika de zao hoe feno 100% ny fiarahanao amin'Andriamanitra amen.
misaotra an'Andriamanitra itsika amin'izany teny fampahirezana sy fampatsahivana izany indray mahatonga antsika handroso hatrany amin'ny fanarahana ny tompo ary iaino azy isan'andro isan'andro. Alohan'ny amaranana ny fotoana, alohan'ny anaovan'ny loladaksa vavaka sy tsodrano dia hiara hitsangana antsika, hiara hiredona ny hira 424 ny fiainan'ny lanitra ambony, ny andiny voalohany sy faharoa ihany no ataontsika 424. Raha io menao fampahirezana izahay amin'ny fifamatoranay akaiky dia akaiky eo aminao, tehirizo izahay tompo atoky hatramin'ny farany, ary aokenao isakambina anay isan'andro sy hiaro anay amin'ny etraketraka izay ataon'ny satana aminay isan'andro. Raha io misaotranao izay noho ny na amin'ny Jesosy Kristy izay nanaiky ho garon anay, koa atolotray ianao tompo ny fonay, ny fiainanay mba ho diovinao ary ho sasanao. Raisy tompo ny fiainanay ary aokenao no andidy sy anapaka izany fiainanay izany. Misaotra ihany koa nanomezanao ny zanakay, misaotra ny nanomezanao an'ireo tanoranay ireo, ny lehibe. Raha io aoka ho arovanao hatrany izahay ary omenao ny hery sy tanjaka ny amin'ny asanay, ny amin'ny tokantranonay, ny fikarakarana ny tokantranonay. Tompo apetraka feno ampelantananao izany. Ireo izay tsy afaka nanatrika satria mety tojo tsy fahasalamana, matsiaro manokana azy ireny izay tompo aokenao anendry ny loharanon'aretina izay ao amin'izy ireny ianao ka nasitrana azy ireny. Raha io amin'ity sabata ity dia misaotra noho ny teninao ary misaotra ihany koa noho ny tsodrano izay omenao anay.
tsodrano izay nalaina avy tao amin'ny Efesiana izay mivaky toy izao: mahireza ry fiangonana ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afatra ianareo. Mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rariny ho fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, dia ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Amen. Iary hipetraka isika. Sotran'Andriamanitra lehibetsika noho ny fotoana androany ary mirary sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy, ary mirary ny fiadanan'ny Tompo amintsika.